amin'izao vanim-potoana andalovan'ny firenentsika izao izay fotoana ny fanavaozana tanteraka eo amin'ny fitantanana ny firenena dia tsy hainay Z Madagasikara ofisialy no tsy hanay mazava ny fijerinay sy ny fanantenanay ho an'ny hoavin'ity firenena raha manana ity. Voalohany indrindra izay dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny Andriamantoa lohan'ny fanavaozana ny repoblika Mikaela Randrianirina sy ireo mpanolotsaina ambony miaraka aminy eto amin'ny firenena tamin'ny fanapahan-kevitra noraisina amin'ny fandavana ny governemanta. Na izany aza amin'izao fotoana fanavaozana ny firenena izao dia mananteny izahay tanora fa isan'ny fankana hevitra ny amin'ny fomba hitantanana ny firenena ary aty amin'ny tanora tolona. Fotoana izao ahafahana mametraka rafitra vaovao, manangana fitokisana vaovao eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ary indrindra manome lanja bebe kokoa ny fandraisana anjaran'ny tanora. Izahay Z dia tanteraka sy mitombo tao anatin'ny vanim-potoanan'ny teknôlôjia sy ny fanavaozana dia misy fa manana anjara-toerana lehibe amin'ny fananganana ny Madagasikara raha ity. Tsy mijery fotsiny politika izahay fa teo anjara amin'ny fanovana sy ny faninarenana ny Madagasikara. Noho izany amin'izao fananganana governemanta vaovao ny governemanta fanavaozana izao dia manolotra hevitra sy faniriana vitsivitsy izahay momba ireo olona tokony ho tafiditra ao. Voalohany, tokony olona manana ny fahaiza-manao sy traikefa mazava amin'ny sehatra iandraiketany ireo olona ho tendrena. Ny fitantanana ny firenena dia mitaky olona mahafeny asa sy manana vina lavitra. Faharoa, olona madio tanana sy manaja ny fitantanana mangarahara amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Olona tsy mbola voasarivotra tamin'ny kolokolo isan-karazany. Fahatelo, izahay tanora dia maniry ny ahita olona akaiky ny vahoaka sy mahatakatra ny zava-misy anan'ny tanora. Anisan'ny olana lehibe eto Madagasikara ny tsy fananana asa ho an'ny tanora, ny fahasarotan'ny fidirana amin'ny asa mendrika ary ny filana fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Fahaefatra sady farany, mitaky izahay fa ilaina ny fanomezana toerana bebe kokoa ho an'ny tanora ao anatin'ny governemanta vaovao. Ny firenena mandroso dia manome lanja ny fahafahan'ny jenerasion vaovao mitondra hevitra sy fanavaozana ny firenena. Ho anay Z Madagasikara ofisialy ny fananganana governemanta vaovao dia tsy tokony ho fanoloana olona fotsiny fa tokony ho fanovana fomba fiasa sy fomba fitantanana ary fomba fijery vaovao. Tokony governemanta izay manome lanja ny mangarahara, ny fahombiazana ary ny fandraisana andraikitra. Izahay Z Madagasikara ofisialy dia manaiky izay ho praiminisitra vaovao eo raha toa ka mifanaraka amin'ny tolona izay nitolomanay ny foto-kevitra ijoroany ary manome lanja ny tena fanavaozana marina sy tena izy. Averinay etony fa mbola manamafy ny fitakiana teny akandro izahay amin'ny fitakiana fandravana ny andro fanjakana toa ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-doholona, ny HCC ary ny CENI dia mitaky izahay mba amin'ny fotoana mahamety azy no andravana izany ary andehanantsika ny amin'ny 5e repoblika. Ho amafisinay etony fa mbola anisan'ny fitakiana teny akandro ny fanaovana rafitra mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Amin'izao fotoana fanavaozana izao izahay tanora dia miasa ny tompon'andraikitra rehetra mba ho tony hametraka ny tombotsoan'ny firenena ho ambony zavatra rehetra. Ny firaisan-kina, ny fifampiresahana ary ny fifampitokisana no lakilen'ny fitoniana sy fampandrosoana maharitra. Eto am-pamaranana izahay Z Madagasikara ofisialy manerana Madagasikara dia manamafy fa vonona handray anjara feno amin'ny fananganana Madagasikara vaovao marina ary mandroso. Tsy hijanona ho jery fotsiny ihany izahay ho mpiara-manorina no avin'ity firenena malalantsika ity. Ho an'ny tanin-janaka, te hiova fiainana fa tsy te hiova firenena.